Onutrana raha batopoko ny vaovao makasika ilay fahida avy hatrany no atsika nombona ny fiarahana. Ao amin'ny morontsiraka voninatsinana Madagasikara ao no misy azy ny ena dia nena ny heriny ary saika any an-dranomasina no ahitana rivotra 40 kilometatra isan'ora miaraka aminy. Adrasana ato anatin'ny 420 na 730 ora manaraka ny alevonany iatsikilana izay ihany koa dia miamafy ny tsikony talio any amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny ka tombanana amin'ny rotsakorana betsaka mety ohatran'ny 100 mm ao anatin'ny 420 ora monja. Misy fampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana mahazo fampitandremana miloko mena ho an'ny distrikan'ny Nosy-be, Ambilobe, Ambanja, Bealanana, Analalava, Antsohi, Borziny, Mampikony, ny faritry Boeny, Betsiboka ary ny tapany avaratra ny faritra Aloatra Mangoro. Manan-kery izay manomboka anio 4 febroary hatramin'ny alakamisy 9 febroary. Fampitandremana miloko mavo amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ihany koa manomboka rampitso moa no iseho izay any amin'ny faritry Melaky, izany hoe any amin'ny distrikan'ny Besalampy, Maintirano, Morafembe ary Ambatomainty. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo iomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ary anaraka tsakany sandavany ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edisio. Raha ny endriky ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy kosa indray dia saika ivangono kokoa ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefan'iny aloha ny oram-pahavaratra fatombanana ho maina any amin'ny faritra atsimo. Ho an'ireo mipetraka an-tanan-dehibe sy ny toerana moratondraka zany dia entanina mba ho mailo foana rehefa avy izay oram-pahavaratra izay. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray ny any amin'ny faritra avaratra andrefan'iny, izany hoe any amin'ny morontsiraka ny faritry Diana, ny faritry Sofia, Boeny, Betsiboka ary Melaky. Mety isy tandrifin-drahona ihany indraindray fa anjombona amin'ny akapobeny ho an'ny afovoantany. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro. Andrahona na anjombona ho an'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, ny ilany atsinanan'ny Matsiatrambony sy Iorombe ary ny atitanina ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa moa dia saika ho maina ny andro amin'ny akapobeny ary ho maina ihany koa ny any amin'iny morontsiraka avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanana iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny oram-baratra any amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky ary Bongolava. Azo orana tandrifin-drahona mety rankotroka ihany koa indraindray ny any amin'ny faritra Aloatra Mangoro, Analamanga, Itasy ary Vakinankarana. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana iray manontolo. Ny faritra Atsimo sy Atsimo andrefana moa dia ifandimby eo ndrahona sy masoandro. Raha makasika ny maripana manodidina eo amin'ny 420 hatramin'ny 920 degré ho an'ny afovoantany, morontsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 220 hatramin'ny 330 degré, raha toka eo amin'ny 320 hatramin'ny 330 degré ho an'ny ilany andrefana, mananka 430 degré maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Toliara. Mivinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia saika ivangono kokoa any amin'ny faritra avaratra andrefan'iny ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray. Ny faritra hafa moa dia miandrandra orana tandrifin-drahona ihany na izany na tsy izany dia mitsitokitoky ihany izay orana izay. Iamaina miandalana kosa ny any amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana, ho maina foana ihany koa ny morontsiraka Atsimo andrefana sy Atsimony Madagasikara. Maripana tsy dia misy fiovana fa 420 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, morontsiraka Atsinanana 220 hatramin'ny 430 degré, raha toka eo amin'ny 220 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny zomary izay maraina aloha dia tombanana ho maina manerana Madagasikara na izany na tsy izany aza mety isy tandrifin-drahona iserana ihany any amin'iny faritry Melaky iny. Ny tolakandro kosa indray dia miamaina miandalana any amin'ny ilany andrefana sy Atsimo andrefana ary Atsimony Nosy, mety isy tandrifin-drahona ihany ny morontsiraka ny faritry Melaky. Ny faritra hafa indrindra ho an'ny afovoantany sy morontsiraka Atsinanana ary ny faritra avaratra kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray. Mivinany maripana 420
folatra amin'ny 30 degré ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana sakeo amin'ny 2 hatramin'ny 4 degré. Raha toa ka manodidina eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 degré any amin'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 amin'ny 30 degré mari-panambony indrindra any amin'ny fatry Sofia. Izay ny makasika ny metotetry ny andro faraka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anandray ny tahan'ny fahatony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antoniny amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahatony-drivotra ary saika manodidina fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho antoniny na ho ambany izay tahan'ny fahatony-drivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray veloma tompoko.